Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity zoma maraina fahatelo ny volana Novambra ity, ary manona fahasoavan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Misaotra ny Tompo isika fa mbola nomeny fofinaina mahavelona ary ny fanahy masina ny hafa ao amin'ny tontolo misy antsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, andianana arinay, misaotra Tompo noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny tomponandro izay mbola omenao anay. Misaotra ihany koa satria mamposaka ny fahazavanao aminay ianao amin'ity maraina ity. Indray ny teninao izay ankehitriny dia mangataka aminao mba mila mifahantsoana sy ny heloka rehetra ka ilay hevitra ratsy izay mampisaraka anay aminao any ho foananao fa tianay mba ho vita fihavanana aminao izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny fitombora ara-panahy rehetra. Loharanon'ny fitomboana ara-panahy rehetra. Nalaina amin'ny Zakaria 10:1 manao hoe mangatara ranon'orana amin'i Jehova ianareo amin'ny andro farahorana, dia amin'i Jehova izay manao ny elatra ranon'orana amin'ny vatravatra no omeny azy, eny samy omeny ny zava-maitso any an-tsaha ireny. Amen. Manetsiketsika ny fon'ny olona ny fanahin-tsotoa, ary izay manohana ny heriny miasa mangina dia manjary vavolombelona ho an'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Amin'ny toerana maro dia ahitana lehilahy sy vehivavy manoka tena mampita amin'ny hafa ny fahazavana izay nanala ny kitotoana eo amin'ny lalan'ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy. Ary mbola mitohy mamela ny fahazavana hamirapiratra izy tahaka ny nataon'ireo natao batisa tamin'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta, dia handray ny herin'ny fanahy izay mitombo ary mitombo hatrany izy ireo. Amin'ny fomba toy izany no mahatonga ny tany ho hazavain'ny voninahitran'Andriamanitra. Marina fa amin'ny andro farany rehefa mifarana ny asan'Andriamanitra eto an-tany dia hisy fanehoana manokana ny fankasitran'Andriamanitra anaraka ny ezaka mafana ataon'ireo mpino izay nanolo-tena eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny endriky ny ranon'orana aloha dia eo aloha sy ao aoriana izay milatsaka any antsinanana amin'ny fotoana famafahazana sy ny fijinjana no nentin'ny mpaminany Hebreo nanambara mialoha ny firotsahan'ny fahasoavana ara-panahy amin'ny fatra mahagaga eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly no fiatombohan'ny ranon'orana aloha. Na voalohany aza ary tena be voninahitra ny vokatr'izany. Hatramin'ny andro farany dia hitoetra eo amin'ny fiangonana marina ny fanatrehan'ny fanahy. Nefa rehefa akaiky ny fiafaran'ny fijinjanan'ny tany dia hisy fanomezana manokana ny fahasoavana ara-panahy nampanantenaina izay hanomana ny fiangonana ho amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ampitoviana amin'ny filatsaky ny ranon'orana ao aoriana io firotsahan'ny fanahy io, ary io fanampin-kery io no tokony hanifasan'ny kristianina fangatahana amin'ny tompony vokatra amin'ny andro farahorana. Ho valin'izany dia handatsaka ranon'orana mivatravatra ho anareo aho ho Jehova, eny ny loharano, ny lohan'orana sy ny farahorana aloha. Nefa raha tsy manana fifandraisana velona amin'ny loharanon'ny fitomboana ara-panahy rehetra ny membra amin'ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny dia tena tsy ho vonona izy amin'ny andro fijinjana. Raha tsy tazonina dio sy mirehatra ny jirony dia tsy ho afaka handray ny fahasoavana fanampiny izy amin'ny fotoana ilana an'izany fanampiana manokana izany. Koa dia asaina isika mba ho vonona manjakariva handray an'izany ranon'orana faran'izany. Ny irina dia ho vonona hitoeran'ny fanahy masina azy tokoa ny isika. Ho vonona handray azy, ho vonona ho ampiasaina ihany koa satria izy ny hanome ny hery rehetra ilayntsika amin'ny tanany asan'Andriamanitra. Koa dia alao hery raha ka ny tokantranonao tokantrano hivonoana an'izany firotsahan'ny ranon'orana faran'izany. Oka ny tontolo rehetra misy anao na ny fitadiavana izany ho lasa fitadiavana entina hamonjena fanahy, ary aoka ihany koa izay zavatra rehetra ananantsika sy ny manodidina antsika dia mba ho amin'izany hatrany. Amen.
Rainay masina tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izahay mba hanavaonay mandrakariva, mba hahafahanay mandray an'ireo voka-tsoa avy aminao ka ho vonona izahay rehefa handrotsaka an'izany herinao izany eo aminay tsirairay avy ianao. Tompo toanao amin'ny tananao mahery izay, tombo finoana hatrany ka ny fotoana rehetra anananay sy ny sisa ivelomanay any mba hahafahanay mitombo aminao amin'ny fahamasinana hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Piaro